Nazovina zovo no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Lioka 7:7. Miarabantsika ry namana malala amin'ity fiaonantsika ity. Manonona ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanana ho aminao sy ny tokantranonao any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika rehetra any. Zao no mbarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 4:7. Lioka 4:7 manao hoe: nazovina zovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Nazovina zovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra. Lanitra lafo vidy omena maimaim-poana antsika. Lanitra lafo vidy kanefa dia omena maimaim-poana antsika. Marina loatra fa tsy afaka ny misafidy ny anaraka ny lalam-piainana kristianina ny ankamaroan'ny olona rehetra izay manana fahaiza-manao sy talenta ananana. Tsy afaka mifidy maimaim-poana ny lanitra izy ireo satria ny talentany sy ny fahaiza-manaony no matetika mibaiko ny fiainana. Zao anefa ny maha-kristianina dia mitondra ny azo fijaliana. Raha tsy mitondra ny azo fijalian'i Kristy dia tsy ekena ho mpianatra Kristy. Andininy maro amin'ny soratra masina no manambara fa malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana, maro ny makany. Vitsy ny lalana makany amin'ny fiainana, tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy no makany. Ry namana, ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy fanaovana izay tiana atao. Mety maharesy lahatra anao zany, mety maharesy lahatra ahy zany, fa tsy eken'i Kristy raha tsy mitondra ny azo fijaliana isika. Tokony handray anjara amin'ny fandavan-tenan'i Kristy isika rehetra. Tokony handray anjara amin'ny fahorian'i Kristy isika rehetra. Zany no mahatonga Jesosy hiteny manao hoe tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny tongany. Satria inona ny antony? Be dia be ireo zavatra tsy tokony atao, tsy avelan'i Kristy atao, tsy mendrika ho an'ny fiainana kristianina ary ajanona avokoa ireny satria tsy ankasitra an'i Jesosy Kristy. Jesosy io tsy mandrara antsika tsy hanao izay tiantsika, fa mandrara antsika tsy hanao izay tsy mahasoa eo amin'ny fiainana kristianina. Ny fiainana miaraka amin'i Jesosy manko tsy fiainana freriana sy fizahozahoana vokatry ny rehaka izao tontolo izao, fa ny fiainana miaraka amin'i Kristy dia fiainana mibanjina ny fiainana mandrakizay, mibanjina ny lanitra. Zany no tanjona eo amin'ny fiainana kristianina. Ho mora manao ahoana ny lalana makany an-danitra raha toa ka tsy misy fandavantena na hazo fijaliana hoentina? Ahoana no fiazakazahantsika izay tian'izao tontolo izao? Ahoana no hamaro ireo mpiatsara velatsia ho any amin'ny lalana makany an-danitra? Ry namako, misaoran'Andriamanitra no ny hazo fijaliana sy ny fandavantena izay tsy maintsy hoentintsika. Ny fahafahambaraka, ny henatra izay niaretan'ny tompontsika ho antsika dia tsy mahamenatra ireo izay novonjeny tamin'ny rany, fa hoentiny ampitiavana. Omena maimaim-poana tokoa ny lanitra lafo vidy noho ny fandavantenantsika. Ry namako, dia mafy noho ny Jesosy hoe ny azo fijaliana hoentintsika. Nen'i Jesosy niatra hatramin'ny fahafatesana, fa ianao tsy mila miaritra fahafatesana intsony tahaka ny entin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, fa ny ilainao dia fandavantena hanao ny sitrapon'i Kristy. Misy fomba fiteny manao hoe eo amin'ny fiainana kristianina dia aleo tery-saina toy izay sahisahy foana. Aleo tery-saina toy izay sahisahy foana. Dia ambaran'ny apôstôly Paoly fa gadraina nefa tsy tery, na dia heverin'ny olona fa tery aza dia malalaka satria mibanjina ilay mandrakizay. Tanteraka aminao zany afatra izany ka omenanao amin'ny vidiny mora, amin'ny fandavantena tsotra ilay lanitra lafo vidy.
hivavaka isika. Ry Jesosy tomponay misaotra anao izay fa ampianarinao fandavantena, famonoana an'izao ny fitiavan-tenanay rehetra. Jesosy ho entina aminao satria indraindray dia miaingahainga amin'izay heverinay fa mety aminay, mirehareny amin'izay heverinay fa tsara aminay. Tompo, ampianaro hitondra ny azo fijalian'ny famonjena izay. Ampianaro manana fandavantena, fileferana eo ambany sitraponao izay. Ka ninona reharenay eto amin'ity tany ity dia ataonay zava-poana noho ny aminao. Io ny lehilahy sy ny vehivavy manaraka izao fandarana izao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.